Pirenena rivotsy kilometatra manerana nosy no kasain'ny ministeran'ny asa vaventy ho atao amin'ity taona vaovao ity saika lalana efa voafaritra tamin'ny repoblika voalohany avokoa ny fanatanterahana azy io tanjona napetraka amin'ity taona vaovao ity. Lalana mirefy eo anelanelany ray alina ka hatramin'ny 4 kilometatra ny vinavinain'ny ministeran'ny asa vaventy sy ny famantarana ny toetrandro amboarina na anaovana asa fikojakojana amin'ity taona 2024 ity raha nambaran'ny ministry asa vaventy ny kolonel Botomanovatsara. Isany amin'izany ireo lalana amin'ny ilany atsinana nosy sy avaratra andrefan'ny nosy iny. Efa misy programme étude vita anaovana étude ny tongavan'ny lalana io avy any mandalo ny nosy varoka tonga Mahanoro dia tonga Mahanoro mandrapahatonga Tamatavy io fa sarasara io entretien fotsiny dia tonga Tamatavy ndray io vitan'ny Mailandy mandrapahatonga Fenerive-Est Mailandy zany le niarany asa ataontsika teo tonga Fenerive-Est efa niaraka amin'ny Fokoisen izay vita sonia navoaka ny TVM atongamba naovana sonian'ny le fond mandrapahatonga Mananara dia Mananara Marosetra ndray manao négociation zay misy hoe tsy fantako na Union Européenne ndray ny Banque mondiale fa io fa vitana étude miala Mananara ndray io mandalovina egna sambava mivoaka Bilibe efa vita étude koa io dia ny entretien ny Bilibe makany Dego fa mandeha appel d'offre volan'ny Banque mondiale dia amerina indray zany programme anay ny tongavan'io mandalo mengo Mazenga mandalo Maintrano itongavan'io Morondava io zany sisa anaovana étude zao en cours ary itadiavana négociation après. Raha ny fanazavana efa mandeha ny tolobity mikasika ny fanamboarana ny lalam-pirenena Larana Fasivy mampitohy ny Toliara sy Morondava. Ny Banky Afrikanina momba fampandrosoana no mamatsy volany asa izay anomboka amin'ny volana Mars. Isy ihany koa ny fanamboarana ny lalam-pirenena Fafolo ao Toliara sy ny lalam-pirenena 17 mampitohy ny Osy amin'ny Dolaniaro. Ny fahavitan'ireo lalana ireo dia verina fa ampienany tsy fandriampahalemana sy ahafahan'ireo tantsaha mamoaka ny vokatra ihany koa. Mijanona ho tetika asa atolotra amin'izay minisitra andimby azy ihany ireo raha ny fanambarana minisitra ary mitaky ny fanamafisana ny fiara-miasa amin'ny mpamatsy vola. Lomariny fa teti-bolatra any amin'ny 200 tapitrisa ariary isaky ny kilometatra no ilaina amin'ny fanamboarana ireo lalana ireo raha orinasa vaventy no manao ny asa.